tokony iotrany 12 andro ny faharetan'ny session extraordinaire izay manana lahadinika voafaritra mazava ahitana volavolan-dalana fito mikasika ny sehatra ara-toe-karena mahakasika ny fialovam-pirenena ny teknôlôjia ary indrindra ny fanavoazana ny rafitra ara-dalàna mifandraika amin'ny tontolo nomerika ho arahantsika avy hatrany izay fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny lanonam-panokafana ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa ny anteny am-pirenena izay. Panjakana laharana faha 40 sy 2 raika amby sivy tire raika amby sivy folo sy eninjato sy arivo izay miantso izao fivoriana tsy ara-potoana ny antemeram-pirenena izao. Andininy fahenina amby fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana mivory tsy ara-potoana araka ny lahadinika voafaritra ny antenimera-pirenena noho ny fitarihan'ny prime ministre na noho ny fangatahany antsasamanila ny mpikambana ao amin'ny antenimera-pirenena araka ny didim-panjakana niraisy ny filohan'ny repoblika teo amin'ny filan-kevitry ny ministra. Tsy mihoatra ny 12 andro ny faharetan'ny fotoam-pivoriana na izany aza nefa raha vanta voatapitra ny lahadinika izay niantsona ny antenimera-pirenena dia faranana amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny fivoriana. Andininy fahatelo amby fitopolo andalana faharoa ao amin'ny fitsipika anatiny feny antenimera-pirenena. Ao anatin'ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana mikasika lahadinika voafaritra ary natsoina tamin'ny alalan'ny didim-panjakana nataon'ny filohan'ny repoblika noraisina teo amin'ny filan-kevitry ny ministra na nataon'ny prime ministre na araka ny fangatahany antsasamanila ny mpikambana mandrafitra ny antenimera dia tsy mihoatra ny 12 andro ny faharetan'ny fotoam-pivoriana. Misokatra sy mifarana amin'ny alalan'ny didim-panjakana avoaka ny filohan'ny repoblika ny fivoriana tsy ara-potoana. Didim-panjakana laharana fahaenina amby 20 sy 2 arivo tsipika raika amby 9 sy eninjato sy arivo. Ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika filoham-panjakana araka ny lalam-panorenana araka ny fanapahana IF 10 tsipika HCC bar D3 D3 tamin'ny 14 oktobra 5 sy 2 arivo manome alalana ny fahefana miaramila maefa soloan'ny kolonely Randriandrina Mikael Latena ny fisahanana ny asan'ny filoham-panjakana araka ny didim-panjakana IF 4 sy 2 arivo tsipika 7 sy 700 tamin'ny 15 martsa 4 sy 2 arivo anendrenan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta araka ny didim-panjakana IF 4 sy 2 arivo tsipika 17 sy 700 tamin'ny 15 martsa 4 sy 2 arivo anendrena ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta araka ny tolo-kevitry ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta eo am-pivorian'ny ministra dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andininy voalohany ho fampiarana ireo fepetra entin'ny andininy fahenina amby fitopolo amin'ny lalam-panorenana ny amin'ny tenimera-pirenena dia hivory tsy ara-potoana manomboka ny talata 15 aogositra 4 sy 2 arivo. Andininy faharoa tsy afaka mihoatra ny 12 andro ny fepetom-pivoriana. Andininy fahatelo lahadinika izany fivoriana tsy ara-potoana izany dia ahitana ny fandinihana sy ny fankantoavana ireo volavolan-dalàna IF aotra 12 bara 20 sy 2 arivo tamin'ny 2 jona 20 sy 2 arivo anomezan-dalana ny fankantoavana ny fanarahana fameno momba ny fitantanam-bola sy ny fampiasam-bola amokarana eo anivon'ny vondrona fampandrosoana ny atsimon'ny Afrika SADC IF aotra 20 bara 20 sy 2 arivo tamin'ny 2 jona 20 sy 2 arivo ifehezana ireo lasa mifandraika amin'ny kilalao ara-bola sy ireo orin-draharaha mampilalao. IF aotra 70 tsipika 20 sy 2 arivo tamin'ny ray jolay 20 sy 2 arivo enti manova sy mameno ireo fepetra sasatsasany amin'ny lalàna IF 9 tsipika aotra 20 tamin'ny 9 desambra 7 sy arivo novaina sy nofenoin'ny lalàna IF 7 tsipika aotra 30 tamin'ny 20 janoary 7 sy arivo anaovana sata ankapoben'ny miaramila.
Iefa aotra sivy amby telopolo bara 2024 tamin'ny 7 jolay 2024 mikasika ny fampiasana azo antoka voaharo sy ampilaminana ny teknôlôjia nokleary eto Madagasikara. Iefa aotra efapolo bara 2024 tamin'ny 2 jolay 2024 mikasika ny serasera elektrônika sy ireo fotodrafitrasa nomerika. Iefa aotra 2 bara 2024 tamin'ny 7 jolay 2024 anavozana manontolo lalàna iefa 4 sipika aotraotra enina tamin'ny 7 jolay 4 mikasika ny ady amin'ny fandikan-dalàna anabaka. Iefa aotra 7 bara 2024 tamin'ny 4 aogositra 2024 anomezan-dalana ny fankantoavana ny fifanarahan'ny firenena mikambana iadina amin'ny fandikan-dalàna anabaka antsoina hoe fifanarahany Hanoi Vietnam ny 20 oktobra 2024. Andininy fahaefatra noho ny amena sy araka ireo fepetra voalaza ao amin'ny andininy fahaefatra sy fahaenina andalan'ny faharoa entiny Itsivolana iefa 12 sipika aotra 140 tamin'ny 9 septambra 2027 amerana ireo fepetra ankapobe momba ny lalàna eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondran'ny isam-batan'olona dia manan-kery avitrano izao didim-panjakana izao raha vantany voanam-pahafantarina amin'ny aino aman-jery ankoatra ny amoahana azy amin'ny gazety mpanjakan'ny Repoblika. Andininy fahadimy ny ministry ny antitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny ministry ny fampiroboroboana tao Arakajy Mirindra, ny paostra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina no miadidy araka ny tandrify azy avy ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao. Natao teo Antananarivo ny 7 jolay 2024 Mikael Randrianirina, ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Herinjatovo Emera Miarso. Misaotra tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy isorana ny mpitantsoratra tamin'ny famakina ireo andinin-dalàna ireo. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, andriamatoa filohan'ny antemeram-pirenena misy olo-toerana, andriamatoa sy lola zavaty, ramatoa sy andriamatoa mpikambana ao amin'ny birao maharitra eto amin'ny antemeram-pirenena. Elana tsiny président. Ianareo ministra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta izay manatsika etoana sy ianareo mpisolotena azy. Ramatoa sy andriamatoa solombavavaoaka ny Madagasikara namana hajaina. Andriamatoa filohan'ny vaomiera pirenena maleo tena misahana ny fifidianana senia. Andriamatoa filoha lefitra misolotena ny filohan'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Andriamatoa filohan'ny délégation manokana eto amin'ny kominy Antananarivo renivohitra. Ianareo secrétaire général rehetra, ianareo mpandraharaha sy mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny antemeram-pirenena, ianareo olo manan-kaja ambony sivily sy miaramila araka ny laharam-boninahitra misy anareo avy. Ianareo mpanao gazety avy amin'ny aina vako jery, tompoko lahy sy tompoko vavy. Voalohany indrindra dia misaotra n'Andriamanitra isika nanome tombonandro ary ny tantana ny diantsika tsiraray avy ka nahafahantsika manatanteraka izao fivoriana izao. Faly miarabantsika rehetra tafahoana somatsara indray androany. Araka ny fahendren'ny taolo, ny azo tokana tsy mba ala ary ny tanàna iray tsy mba tena.
koa dia ny fahatongavana eto dia maneho fa ny fampidiniana sy ny fiarahamientana no fototry ny fahombiazana. Eto am-piandohana dia raisiko voninahitra ny mampafantatra antsika rehetra fa misy namana solombavam-bahoaka vaovao eto anivony Antemera-pirenena. Araka ny didy laharana 9 tsipika HCC tsipika mitongilana AR tamin'ny 5 Jolay 2024 dia ambara fa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny distriktany Benenitra Andriamatoa Randimby Solondrainy Severin Hervé. Izy moa dia ny solombavam-bahoaka teo aloha izay lasa mpikamana eo anivony fitsarana avo momba ny lalam-pandorenana. Ka dia miangavy anao Andriamatoa solombavam-bahoaka mba hanatona ety anoloana hanatanterahana ny fametsarana ny samboady. Ai samboady. Koa araka ny didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandorena izaho filohan'ny Antemera-pirenena Randriana Solondrainy Cité dia nametraka ny samboady aminao. Mazaho toerana Andriamatoa solombavam-bahoaka rehefa aveo fampiaraba. Andriamatoa solombavam-bahoaka faly miarabanao izahay solombavam-bahoaka namanao sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ity Antemera-pirenena ity. Tonga soa eto amin'ny androm-panjakana ity ianao ary mirary izahay ny havitanao antsakany sy andavany ny adidy miandry anao eto. Tompolahy sy tompovavy ho fampiarana ny didim-panjakana laharana 520 tsipika 170 sy 900 tamin'ny 7 Jolay 2024 dia miatsika izao fivoriana tsy ara-potoana izao isika ho fandiniana sy fankatoavana ireo volavolan-dalàna miisa 7 izay voatanisa ao amin'ny andiny fahatelo ao amin'ny didim-panjakana voalaza eo ambony io. Fivoriana tsy ara-potoana faharoa sahady no tanterahina tamin'ity taona 2024 ity izay atsena eto amin'ny Antemera-pirenena malagasy manomboka androany izao. Profy izany fa vonina sy mavitsika hatrany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara handray ny andraikitry sy hanatanteraka ny adidy izay napetraka aminy mba ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy irery ihany. Ny taotsano tsy efa nirery koa profy ny fahavononana sy ny firaisankina solombavam-bahoaka ny Madagasikara izao feonatsika izao.
handray ny andraikitsy sy anatanteraka antsakany sy andavany ny adidy nankininy vahoaka amintsika isika. Fa ny andraikitra amin'ny mahasolombavambahoaka atsika dia tsy voninahitra fotsiny ihany fa fanompoana ny vahoaka sy ny firenena. Ka ny tombotsoa ambony no tokony hibaiko mandrakariva ny asa sy ny fanapahan-kevitra raisitsika ato. Volavolan-dalàna manandanja sy hisy fiatsakany amin'ny fiainany vahoaka malagasy ireto ho dinina sy olaniana eto amin'ny antemera-pirenena. Asongadiko manokana amin'izany ny volavolan-dalàna mikasika ny ady amin'ny fandikan-dalàna amin'ny ahaba sy ny mikasika ny serasera elektronika izay sehatra tena tokony halamina manokana ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny sy ny fitomboan'ny fanaparitana vaovao tsy marina eny amin'ny tambazotra serasera maro samihafa. Noho izany manome tokony piraitan-drazana izahay fa amin'ny fandinihana ireo lalàna ireo dia zavatra iray no hibaiko ny fanapahan-kevitray, ny tombotsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tompolahy sy tompoko vavy, araka ny dininy fahafito amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-pandorenana dia azony rehetra hatrehana ny fivoriana ny antemera-pirenena ary nitatra mikasika ireo fivoriana sy ny asa rehetra izay atao eto dia azony rehetra jerena ao amin'ny sanokala ny androm-panjakana ity. Araka izany dia manamafy izahay fa ao anatiny mangarahara tanteraka no anatanterahana ny asa rehetra atao eto amin'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Noho izany dia miantso ny vahoaka malagasy izahay tsy ihany fotsiny na kino avy hatrany ireo vaovao mikasika ny antemera-pirenena izay aparitika eny amin'ny tambazotra maro samihafa. Miantso ny vahoaka malagasy izahay mba hijery fotony sy hanara-maso akaiky ny asa ataony antemera-pirenena mba hahafantarantsika ny zava-misy marina eto amin'ity androm-panjakana ity. Mizotra araka tokony ho izy, araka ao anatin'ny firaisan-kina tanteraka ny asa rehetra atao eto amin'ny antemera-pirenena. Anisany andraikitra lehibe napetsaky ny lalam-pandorenana amin'ny antemera-pirenena akoatsy ny fandaniana lalàna ny fanaraha-maso ny asan'ny governemanta sy ny fitantanana ny volam-bahoaka. Izany indrindra no antony nanangana ny antemera-pirenena vao mera fanadiadiana parlementaire roa lehibe izay efa manomboka ny asany. Voalohany, ny fanadiadiana parlementaire mikasika ny jirama. Fantatsika rehetra ny fahasairana lalina izay n'ity orinasa-panjakana stratezika ity izay misy fiatsaikany mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy sy ny toe-karenany firenena. Ny tanjona fanadiadiana dia ny ahafantarana amin'ny fomba mazava sy mangarahara ny fomba fitantanana ny jirama, ny fifanarana sy ny tsenam-panjakana ny fandraika taminy, ny fampiasana ny volam-panjakana ary ireo antony nahatonga ny olana arabola sy ara-pitantanana izay sejainy. Faharoa, ny fanadiadiana parlementaire mikasika ny fitantanany raharaha-panjakana nandritra ny fitondrany filoha teo aloha Andry Rajoelina, indrindra ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny 1974 ka hatramin'ny 1975. Ity fanadiadiana ity dia natao hijerena ny fitantanana, ny fampiasana, ny fangaraharana ary ny fahombiazan'ireo volam-panjakana nampiasaina tamin'ireo programa tetikasa, tsenam-barotra, orinasa sy sampanjaraha-panjakana ary ireo asa samihafa mifandray mivantana nankolaka amin'ny fiadidian'ny repoblika nandritra izany vanim-potoana izany.
tsy natao hanaovana valifaty politika ireo fanadiadiana ireo, tsy natao hitsarana mialoha ihany koa ny marina no tadiavana. Raha nisy fitantanana ara-dalàna sy araka tokony ho izy, dia tokony afaka manaporofo izany ny antota taratasy sy ny fanadiadiana. Fa raha misy kosa ny tsy fanaran-dalàna, ny fanodikodina mbola mpanjakana, ny fanararaota-pahefana na ny fahovoazana ateraka tamin'ny firenena, dia andraikitsy ny antemeram-pirenena ny mampiharihary izany ary mampita amin'ireo rafitra mahefa izay tokony handray andraikitra araka ny lalàna. Tsy an'olo-tokana ny volam-panjakana, volan'ny vahoaka malagasy izany, ary mananjo afantatra ny fomba fampiasana ny vola ny vahoaka malagasy. Izany no dikany mangarahara, izany no dikany tamberinandraikitra, ary izany no iray amin'ireo fototra tsy maintsy orenany fanavaozana sy ny fanjakana tandalàna. Ohatra vitsivitsy amin'ireo singa efa nivohitra tamin'ny fanadiadiana no azo ambarako eto. Mikasika ny fitantanana teti-bola sy ireo fanampiana nandritra ny valanaretina Covid-19 na ny don, dia misy tsanga efa hita fa mila fanazavana lalina. Anisan'izany ireo fitaovana sy fanampiana nomen'ireo mpiara mombonantoka maimaim-poana ho an'ny Madagasikara na don, kanefa araka ny tota-kevitra nodininy Vaumiera dia nisy tamin'ireo mbola namoana volam-panjakana indray nefa fefa-don le izy. Mila hazavaina ary hoe taiza no nalehan'ireo vola ireo, iza no nandray azy, ary ahoana marina ny fomba ny tantanana azy. Mikasika ireo fanonerana, ireo tompotany mikasika ny fananganana ny tanàna vaovao, dia efa nisy vola navoaka ny fanjakana hanonerana ireo tompotany indemnisation, kanefa araka ny fanadiadiana hatreto dia tsy mbola nisy amin'ireo vahoaka tokony sitraka an'izany no nandray any vola tokony ho azy nefa fefa navoaka ny volam-panjakana. Koa dia mila fantarina mazava hoe taiza no nalehan'ny vola efa nivoaka, iza marina no nisitraka izany. Mikasika ny kianjan'ny Barea, tsy 7 tapitrisa dolara amerikanina na 77 millions de dollars amerikanina ny tarehy marika voalaza hatrany amboalohany hiany no vola nivoaka, fa araka ireo tota-kevitra efa voangona dia mahatsatra 20 tapitrisa dolara amerikanina no vola lany tamin'izany, na 120 millions de dollars amerikanina no vola lany tamin'izany. Vola be izany. Raha ampitahana amin'ny vidiny fananganana fotodrafitsasa momba ny fanatanjahantena na stady any amin'ny firenena hafa, vola afaka nananganana kianja 3 manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Kanefa iray ihany no natsangana tamin'io vola be io, ary mbola mipetraka hatramin'ny olana momba fahafenony fepetra sy ny fankatoavana iraisam-pirenena takiny kianja. Ohatra vitsivitsy ihany ireo, tsy ny tsara mialoha izahay, fa mametraka fanontaniana izahay tsy maintsy valiana amin'ny atota taratasy sy porofo, satria rehefa volam-bahoaka no resahana dia adidiny antemeram-pirenena ny mitady ny marina, ary zo ny vahoaka malagasy ny mahafantatra izany vola izany. Koa eto izahay dia mamerina ny antso avo amin'ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola mba hafainganina ny fametsarana ireo enti-manana ilaina ahafahan'ireo Vaumiera fanadiadiana parlementaire manatanteraka ny andraikitsiny
ampahaleovatena sy ampahombiazana. Miantso ihany koa ireo ministera, androm-panjakana, orinasa sy sampanjara rehetra voakasika izany mba hiara-miasa tanteraka amin'ireo vaomera, hanome ireo antota taratasy sy fanazavana takina satria tsy tokony hisy zavatra fenina amin'ny vahoaka malagasy rehefa fananana sy vola no resahana. Ny tanjona dia tsy hamorona savorovory vaovao fa ny hametsaka ny fahamarinana, hampanjaka ny mangarahara ary ampitsahatra ny kolotsaina tsy maty manota eo amin'ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana. Izany no andraikitra napetraky ny vahoaka amin'ny anteberam-pirenena, ary izany andraikitra izany dia ho tanterahantsika hatramin'ny farany ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna sy ny zo ananany tsiraray avy. Mikasika ny raharaha-pirenena ankapobeny dia amafisinay fa betsaka ny zavabita ny fahefana mpanatanteraka sy ny ezaka ho fanatsarana ny fiainana vahoaka malagasy ataon'ny fitondrana fanaovozana ankehitriny. Na izany aza nefa, indrindra amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao, dia miantso atsan'ny gouvernemanta izahay hanamafy ny ezaka sy handray ny fepetra rehetra hanatsarana ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny fifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny fanamboarana ny fotodrafitsasa maromaro. Eo amin'ny lafiny fahasalamana dia mitaona ny gouvernemanta izahay hanamafy ny fiomanana sy ny fandraisana fepetra rehetra hisoroana sy ahatongavany valanaretina Ebola eto amintsika. Eo amin'ny lafiny ara-politika dia misaotra ny filohan'ny fanaovozana nanamafy ny fahavononany fitondrana hanatanteraka fividianana manomboka amin'ny volana Jolay 17 sy 2024 ho avy izao. Noho izany dia miantso ny antoko politika sy ireo mpisehatra amin'ny fifidianana rehetra handray ny andraikitsy tandrify azy avy hametraka ny filaminana sy ny fitoniana hahafana manomana sy manatanteraka fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Efa mandeha ankehitriny ny fanavozana manontolo ny lisin'ny mpifidy, koa dia mitaonantsika malagasy rehetra hisoratra anarana sy hanara-maso ny fandrafetana izany lisy mpifidianana izany eo anivony fokotany misy atsika tsiraray avy. Miantso ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana izahay mba hiasa ao anatin'ny fanaran-dalàna sy ny fahamarinana tanteraka mba azahoantsika lisy mpifidy feno sy madio izay ahafahantsika manatanteraka fifidianana azo antoka ary hanome vokatra ho ekeny rehetra. Hanomboka tsy ho ela ihany koa ny diniky ny politika sy ny fikaonandoham-pirenena izay natao ahafahantsika rehetra hitondra ny hevitra ho fanavozana sy fanatsarana ny raharaha-pirenena ankapobeny. Efa maneho sahady ny fahavononanay handray ny andraikitra tanjify anay eto amin'ny antemeram-pirenena izahay, na amin'ny fitondrana ireo sosikevitra na amin'ny fandaniana ny lalàna ireo hevitra hivoaka amin'izany dinika sy fikaonandoha-pirenena izany. Tompoklahy sy tompokovavy, araka efa voalaza teny am-piandohana dia volavolan-dalàna 7 no dinina eto mandritra ny 12 andro andriamatoa Prime Ministre. Hiezaka izahay fa mety tombo 12 andro io raha ohatra ka tsy vita. Fa vonona foana izahay ao anatin'izay zavatra izay. Araka izany dia feno dia feno ny fandaharam-potoana
sy ny asa hatsehitsika eto ka manainga atsika solombavambahoaka namana hiomana eo amin'ny ara-potoana sy ny fahavitsiana. Misaotra antsika solombavambahoaka tonga maro na dia tampoka aza ny fiantsona. Manapirofo izao fa misy ny fandraisana andraikitra sy ny fahamatorana ary ny firaisankina eto amin'ny antenera-pirenena. Misaotra ihany koa anareo vahiny saina manakaja rehetra tonga nanome voninahitra izao lanona mpanokafana izao. Eto am-pamaranana dia miarahaba ireo zanaka malagasy afaka soma tsara tamin'ny fanadinana baccalauréat ary makahiry koa ireo tsy nahomby izany. Ambarako amin'ny fomba ofisialy ary fa manomboka androany talata fa 5 Aogosta 2024 ny fivoriana tsy ara-potoana eto amin'ny antemera-pirenena. Misaotra hatrany ho an'ny vahoaka malagasy, misaotra tompolahy, mankasitraka tompoko vavy. Fandahara-potoana. Alohan'ny atony fivoriana dia omena ny mpitantsoratra ny fitenenana hilazana fandahara-potoana manaraka. Omenanao ny fitenenana tompoko. Misaotra Andriamatovolò. Toy izao ary ny fandahara-potoanantsika manaraka vao mirava veto dia mivory ny bromaharitra. Aoriana kelin'izay dia mivory ny diniky ny filoha. Amin'ny 12 ora kosa ny fivoribe andraisana fanapahan-kevitra ny mety ho fandahara-potoanantsika. Makasitraka tompoko. Isaorana ny mpitantsoratra tamin'izay famakina ny fandahara-potoana manaraka izay. Miato hatreto ny fivoriantsika, misaotra tompolahy, makasitraka tompoko vavy. Ometsika lalana eo mandravesan'ny fahina saina. Izay ihany koa tompoklahy sy tompovavy no mamarina ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ity fivoriana tsy ara-potoana faharoa ety anivon'ny antenimieram-pirenena ity, raha tsy hevina kely araka ny didim-panjakana larana fa 4 tsipika 1 dia manomboka androany talata 5 Aogositra 4 izay fivoriana tsy ara-potoana izay ary tsy tokony ioatra-ny 12 andro ny faharetan'ny session extraordinaire izay manana lahadinika voafaritra mazava ahitana volavolan-dalàna fito mikasika ny sehatra ara-toekarena, eo ihany koa ny fiarovam-pirenena, ny teknôlôjia ary indrindra ny fanavaozana ny ravitra ara-dalàna mifandraika amin'ny tontolo nomerika raha fitinina kely ireo voalazan'ireo lahadinika hodiniana ato anatin'ity session extraordinaire ny antenimieram-pirenena ity. Ny voalohany dia mikasika ny fiara-miasa ara-bola sy ny fampiasam-bola eo amin'ny nivon'ny SADC. Ny faharoa dia momba ny fifehezana ny kilalao ara-bola sy ireo toeram-pilalaovana. Ny fahatelo dia mahakasika ny SAT akaben'ny miaramila. Ny fahaefatra dia momba ny fampiasana azo antoka sy ampilaminana ny teknôlôjia nokleary. Ny fahadimy dia mikasika ny serasera elektrônika sy ny fotodrafitrasa nomerika. Ny fahaenina dia ny fanavaozana ny lalàna momba ny ady amin'ny fandikan-dalàna anabaka. Ary ny fahafito dia mifankatoavana ny convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, fantatra amin'ny anarany hoe convention de Hanoi. Hita amin'izany fa sehatra maro no voakasika manomboka amin'ny toe-karena, ny fampiasam-bola hatramin'ny fiarovam-pirenena sy ny teknôlôjia. Dia izay ihany koa tompoklahy sy tompovavy no mamarina ny fampitana mivantana avy ety anivon'ny antenimieram-pirenena. Aza donona ao anatin'ny vaovao an-tsara riva no hoentintsika ny famitinana an'izay fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena izay. Mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray tompoklahy sy tompovavy.